Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho aindray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopotitra ny fahita lavitra amty androany ity. Engany ka anio no androm-pamonjena sy androm-pakasitrana ho anao ho anareo zay mahita sy mandre ahy amty androany ity. Ka ovonjena tokoa ianao manoloana ny olana misy na ihany koa manoloana ny aretina zay fa mitoetra eo amin'ny fiainanao. Ary mitsodrano anao anareo ihany koa ao mba ho tanteran'Andriamanitra amin'ny alala zao afatra entiko zao ny fanirina zay fanirina tsara efa ao anatinareo ao. Manarak'izany manafatra anareo rehetra ny tenako amty androany ity mba olina tsara ka anaraka an'izao fampianarana entiko ho anareo izao. Ny antony matsy tena mino aho, tena resy lahatra aho fa ahasoanao, tena ahasoanao ty afatra na ty fampianarana entiko ho anareo ity. Ny tenin'Andriamanitra torina sy ampianarana tahako zao matsy raha ny voalazan'ny baiboly no jerena de mitondra fanasitranana ary mitondra fanafahana ihany koa. Andao nge vakitsika ny voalaza ao amin'ny salamy fa 700 de ny andininy fa 20 toy zao voasoratra nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Le tenin'Andriamanitra zany dia alefan'Andriamanitra amin'ny alalam-palopony mba hanasitrana ny marary, mba nafaka andre olona zay lafo tanteraka na voakeja tanteraka. Fambonin' zany raha araka ny voalazan'ny baiboly de tsy miverina amin'Andriamanitra fotsiny am'izao ho any aminy ny teny torina sy ampianarana tahako zao raha tsy efa hitan'Andriamanitra hoe navitany asany, navitan'lay misiony. Toy zao ny voalaza atao amin'ny salamo, atao amin'ny Isaia safady vakitsika Isaia 5:20 de ny 10:10 ino tsara kely voasoratra fa toy ny ranorina sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavontony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. De ho tak'izany ny teniko zay alokin'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka zay sitrako ary ambinana am'izay ampandianiko azy. Tena mazava be mihitsy zay voasoratra izay. Ka hoy aho hoe raha lina tsara iainao zao fampianarana sy afatra entiko ho anareo zao ianareo amty androany ity ary vonina ny andray de inoko fa ahitan'Andriamanitra miasa ianao ary miandranao ho am'izany mihitsy ny tompoandriamanitra ry mpiany malalo. Andao ary isika amaky baiboly sokafy ao am'bokyny Efesiana 4:12 aveo apokalipsy 4:12 fa amin'ny alalan'izay teny hovakintsika izay no akantsika fampianarana amty androany ity. Sokafy ary baiboly Efesiana 4:12 toy zao voasoratra. Efesiana 4:12 fa isika tsy mitolona amin'ny ofamandraha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaizina zao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Apokalipsy 4:12 de zao ndre voalaza amin'ny dininy fa 12 loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly
sady manana fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisa ny androny. Araky ny voalazany baiboly zay novakina teo a de tsy anganoangano na rirarira na onoono ny filazana fa misy ny fanaratsy na ny devoly fa tena misy satria ny baiboly ilay tenin'Andriamanitra novakina teo no manambara visiny. Zavatra tsapa koa dia maro amin'ny olona no tsy mahafantatra fa misy fanaratsy miady amin'ny fanahany am'izao favelomany izao. Ary tsy vitany hoe miady amin'ny fanahany fotsiny le fanaratsy fa mitondra zavatra ratsy amin'ny karazany eo amin'ny fiainan'ny olona ihany koa ny fanaratsy. Maro amin'ny olona ho eo no tsy mahafantatra an'izany. Eny na de reo olona zay efa tonga ao am' Jesosy azy, efa nandray an' Jesosy de tsy mahazo onona ny famarinan'zany teny ambara amin'ny baiboly izany. Tantarako aminareo zay mandre sy mahita am'izao ory izao a fa io olana io aretina amy karazany mahazo ny olona io de tsy avy amin'Andriamanitra ry-piany malala fa avy am'ilay fanaratsy zay miady amitsika zanak'olombelona. Ary ny fahoriana, ny fahatsoparetanana, ny fahamozam-po mahazo ny olona io ihany ko de tsy aveza akory fa mbola avy am'ilay fanaratsy na avy am'ilay devoly zay miady amitsika zanak'olombelona ihany koa. Mazava ny voalazany baiboly lay novakina teo Efesianina 4:1-12 hoe isika olombelona de tsy miady amin'ny ofamandra fa miady amin'ireo fanaratsy eny amin'ny rivotra. Mazava toy zany ihany ko ny voalazany Apokalipsy 2:12 lay novakina teo hoe loza ho an-tany fa midina ho any aminareo ny devoly. Manana fahatezerany lehibe izy am'izao fotoana zao satria fata fa kely sisan'ny androny, kely sisan'ny fotoanany ahafany miasa ety ambony tany. De zao no mampalahelo no tsy fahafantaran'ny olona ny marina fa misy fanaratsy miady amin'ny olona eto ambony ty tany ity. No tsy fahafantaran'ny olona ny fisiny zany de miasa manao ny ataony eto ambony ty tany ity sy eo amin'ny olona ny fanaratsy na ny devoly. No tsy fahafantaran'ny olona ny fisiny zany fanaratsy zany zay miady amin'ny olona dia vahaolana hafa foana sady vahaolana tsy inare fomba ilazako azy vahaolana hafa foana ary vahaolana tsy mahavoavonjy azy akory no vahaolana tadiaviny mianatsimo na mianavaratra. Vokany omaly tsy miova ny tantaram-piainan'le olona. Vokany ny teo ihany ny teo ary miaresy hatrany aza izy arakaraky ny andehanan'ny andro sy ny volana ary ny taona. De zao ihany ko no tsy fahafantaran'ny olona ny marina ny amin'ny fanaratsy araky zay voalazany baiboly, no tsy fahafantaran'ny olona ny tokony ataony manoloana fisina fanaratsy na ny devoly zay miasa eto ambony ty tany ity de raisin'ny olona ho toy ny hery ratsy tsy azo toerina mihitsy ny devoly sy ny ekipany. Ny fomba fitean'ny olona sasany aza de izao mahery ny devoly, tena mahery ny devoly, ohatrany hoe andrenindrianindray ny devoly. Riavanao misy ny fanaratsy ary manana ny heriny sy ny fahefany mihitsy izy ary tsy azo amavaniny tsy azo amavanina zany heriny sy ny fahefany zany fa saingy zao azo resena mora foana ny fanaratsy, tsy sarotra resena ny fanaratsy na ny devoly. No zany mitaona anareo ao ho anao ho anareo zay manaraka zao fandarany zao mba tsy ho kivy mihitsy manoloana fisina fanaratsy sy ny asany. Ohatra zao
mety manana olana ara-pivelomana sy olana ara-bola ianao, tsy velinao ny tenanao sy ny ankonanao, tsapanao fa manenjika anao foana na mianatsimo anao na mianavaratra anao ny trosa tsy voaefa, ary efa tsy hitanao tsony zay lalana iafenana manoloana zany trosa izany. Ankehitriny tapidalakale angamba ianao, tena tapidalakale arabaky teny. Ry havanao, aza vaiko aminareo fa ny fiainana toy zany dia azo lazaina rehefa tsy velonao mihitsy ny tenanao, tsy velonao mivady aman-janakao, manana olana ara-bola mandavataona tsisy fitsarany ianao, injay ny trosa mianatsimo na mianavaratra ianao, de tsy hitanao mihitsy zay lalako mbana ny olana tahaka zany dia tsy aveza akory fa ozona na fanaratsy no ao ambadiky, fa saingy ainy ny miafina mba tsy fantatrao hoe ry zareoreo no foty zany olana mahazo anao zany. Araky ny voalazany bokyny Genesis zao toko fahaefatra andimy faraikambiny sy faharoambin'ny folo dia no ny ozona tonga teo amy Kaina dia tsy namokatra ho azy intsony ny tany, zany hoe tsy navelona ny tena na ny ankonany intsony izy, ary lasa mpanjenjena izy hoy ny voalazany baiboly. Tsy ovakina moa le tantara satria efa famakiko matetika aminareo. Genesis toko fahaefatra andiny faraikambiny folo sy faharoambin'ny folo. Mety manana fiaina tahataky zany tokoa ngamba ianao ry mpiany malala, fa izao azonao toerina sy resena izany, azotsika toerina sy resena izany. Ijoro vavolombelona aminareo aho ndre mandeha nisy madama anakiray zay a tonga tao am broko mpandrara izy io, de no tantarainy tamiko fa tena tsy misy vanina mihitsony ny asa fandrarana zay nataony, tsy misy mety. De tam'zany izy no nitantara tamiko hoe zany paster farefaratena diniko misy mamosavy ah mihitsy a, misy mamosavy ny zavatra ataoko mihitsy. De ahoana no ilazanao fa misy mamosavy anao, zay ny fotra matonga anao matonga ny asa fandrarana ataonao tsy mandeha amy zelonina, tsy mety mihitsy. De mitantara eo izy, mitantara eo izy. De rehefa niaino zavatra tantarainy aho a, de zao no teniko taminy, tsy mitombo zany madama, tena tsy zany no fotro problemanao io, tsy zany mihitsy, fa ao aminao no efa misy ozona, efa misy fanaratsy zay tsy mamelanao aomby, tsy mamelanao amokatra, ary tsy mampamety ny ataonao. Ao aminao a misy zany, de no azavaiko teo ny antony natonga ny tena zany taminy. De saika tsy nino ihany izy satria ny namitaka ny fony sy ny sainy de hoe izy ke efa pino hoe, zay ny teniny hoe za efa pino, za efa nandray Jesosy, za efa manana Jesosy, za to zao sy tako zao ao amy fiangonana misy ahy. De hoy aho hoe raha efa nandrainy Jesosy ary ianao, efa manana Jesosy, efa to zao momba anao ao amy fiangonana misy anao, nahoana anao no matahotra amin'ny famosaviany olona? Ny famosaviana natao resentsika, fa tsy tsika natao resen'ny famosaviana. De nangenandray izy, fa ny tena marina madama hoa ao aminao efa misy ozona mitoetra, misy fanaratsy efa mipetraka, de reo no tsy mahamety zavatra ataonao, mampandamoka ny ataonao. Reo no mahatonga ny zavatra ataonao tsy mandeha amy zelonina. Ka rehefa ndresaka elaela teo zahay mianata, dia nino ihany izy, resy lahatra ihany izy, de nataoko mivavaka ho azy, de tonga matetitetika ao ambroko izy mionamiko. De ambonin'izany moa nampahery azy mba amonjy ny fotoam-pivavahana tao amy fiangonana RHEFI Androndrakely, nambarako taminy maha zava-dehibe zany, ny vavaka ataoko tahako zao zava-dehibe, fa ny famonjena fotoam-pivavahana ihany ko mbola zava-dehibe, satria iserin'Andriamanitra hiasa aho anosika andreozina sy reo fanaratsy nanaketsanao. De tonga tokoa izy isaorana moa Andriamanitra, omena voninahitra ny tompo,
fa angambany teo amin'ny roa volana teo eo namonjeny fotoam-pivavahana sy niona tamiko de niova tantara-piainana resy lahatra izy fa nisokatra ny lalana nety ny nataony tafavoaka somatsara izy tsy tahaka ny fiainany teo alohantsony kanefa amatonany de nijalijaly mihitsy izy tamin'ny asa fandrarahana zay nataony omenany ny tompo ny dera sy niaja ary ny voninahitra matoka amy teny azany de zao hoe azo resena tompoko ny ozina sy ny fanaratsy ary azo foanana amin'ny anaran' Jesosy reo olana sy reo zavatra ratsy efa netiny teo amin'ny fiainanao magaga ny tompo ohatra ihany ko mety manana olana amin'ny alalan'ny aretina ianao efa nataonao daholo zay azo atao rehetra fa tsy nety sitrana ianao efa fogana hatramin'ny fanananao mihitsy angamba rehefa tena dinina le izy kanefa dia nyteo ihany ny teo kify tanteraky anao ankedriny ary efa mamoy fo mihitsy aza vaiko aminareo aloha fa ny aretina de azo tranina ny aretina de azo tranina maro ary amy karazany reo fanafody zay nofokarin'ny pharmacien ary tena mahasitrana ny aretina tokoa reny fanafody reny maro ary amy karazany ihany ko reo fanafody natioraly zay nofokarin'ireo manam-pahaizana ary azo lazaina fa tena masitrana izy reny de azo ampiasaina daholo zany rehetra itrano fanasitranana ny aretina ary tena azo tranina mihitsy ny aretina be de be ny aretina efa sitrany reny fanafody nofokarin'ny pharmacien na nofokariny reny manam-pahaizana ambony reny fa izao raha ohatra kosa ka hoe ozina sy fanaratsy no fotrylay retina de overy fanambola velona ihany ianao overy fanambola velona ihany ny marary sy ny mpitsabo ary ny mpikarakara rehetra satria tsy anao tsony ny tokony aleka efa nampiasanao ny fanafody tako zao efa nataonao ny tako zao kanefa de tsisy fiovana de iny atsony zany mbola azonao atao zay mahatonga anao ho tapidalaka le zay mahatonga anao ho very hevitra ho very fanahy mbola velona ry avanao rehefa tsy sitrany fanafody ny aretina mahazo ny olona de azo antoka fa ozina sy fanaratsy no ao ambadiky de zao ny teniko aminareo zay mahita sy mandre amy zao fotoana zao raha isan'ireo olona tahaka zany tokoa ianao ianareo de azakivy tompoko aza mitanondrika fefa nanomana vaolana tsara ho atsika ny baiboly itsory vavolombelona aminareo ao ndre mandeha nisy vehivavy anakirazay a tonga tao amiko madama kely izy io no tantarainy tamiko fa 12 taona teo eo no nisy ny fanambadiny fa tsy nety nahazo zaza mihitsy a izy mivady nataony daholo ony zay azo natao rehetra fa tsy nety nahazo zaza mihitsy a izy mivady rehefa nisaka tamiko moa io raha matoy io dia hitako hoe tsy possible mihitsy ny anana zanaka raha ny zavatra mitantarainy tamiko no diniana tsy possible mihitsy zay moa no antony natongazana napakevitra hoe andeha monjy fivavahana de tonga tato am'izao fiangonana RHEFI Androndrakely izao izy de teo amin'ny heritaona maherikely tao no namonjay ny fotoam-pivavahana tato amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa tsy mbola nisy niova ihany ny fiainana efa nivavaka azy nimbetsaka fa tsy niova mihitsy ny fiainana de tateorina sedra nivoaka mivaravarany trano fiangonana izy de gaga aho nahita azy fa io izy a ngezabe ny kibony de natsoko izy ka rehefa nanontaniako de hoy izy hoe mananjanaka ao izy sady falifaly be mihitsy izy a tantara zany tamiko de noteneko izy hoe tongavany amborao ary ianareo mivady fa iresaka aminareo aho sady ivavako anareo
satria efa 12 taona fanambadiana efa manaifa efa 13 taona e satria fa heritaona tahorina nyzany no tonga namoto fotoam-pihavany tao Androndrakely izy fa tsy nahazo zaza de io izy bevoka io ka rehefa tonga tao ambraoko izy mivady de nantaniko le rangah aonasahoana mifandehany de olona lehilahy magaga Andriamanitra pastera magaga Jesosy ahoana no ilazanao fa magaga Andriamanitra magaga Jesosy io hitanao io pastera eny hitako fa bevoka vadinao ka ahoana no ilazanao fa magaga Andriamanitra magaga Jesosy de fara moa noteneniny hoe ivadiko inge pastera ka lehilahy de iaho hoe lehilahy ahoana hoa tsy normal na notranjazany vadiko io ozy izy zany ve hoa tsy normal eny efa tantariny vadiny tampoko moa zany zavatra zany fa mba tiako hoe le lehilahy vady mihitsy no mba miresaka amiko mivantana fa magaga Jesosy pastera magaga Jesosy magaga Jesosy de zay efa teraka soma tsara zareo am'izao fotoana zao efa teraka soma tsara zareo am'izao fotoana zao menina ny tompony voninahitra averiko indray zany le teniko nataoko tery aloha tsy anganoangano na arirarira tompoko ny filazana fa misy ny ozona na misy ny devoly fa tena misy satria ny baiboly no manambary izany manana ny heriny sy fahefany ny ozona sy ny faneratsy fa saingy zao azo resena mora foana reo hoe roa ratsy reo ary azo foanana tanteraka ny asa ratsy efa netiny teo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny lalatokana entina mandresy ny oza sy fanaratsy aretina manafoana ny asany de ny finoana Jesosy sy ny teniny tsy misy lalana na zavatra hafa akoatran'izany ry mpiany malalo araka ny voalazany baiboly efa nahantona teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy ho famonjena ny olona ho afaka amin'ny ozona na inona karazany na inona heriny efa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy ho fandrianana ny devoly sy ho fanafoanana ny asany ihany koa ka ny finoany olona ny fahamarinany zany ny faneken'ny olona zany amin'ny fo sy amin'ny finoana no misitona ny herin'Andriamanitra magaga avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mba ho eo am'le olona mba ho afaka amin'ny ozona sy ny herina ary mba ho afaka amin'ny fanagajany devoly sy ny asany ny olona anankiray araky ny voalazany baiboly ako ny olona mino sy manaiky an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny olona mino sy manaiky ary resy lahatra ny am'izay lazainy baiboly de afaka andresy ozona sy fanaratsy izy eo amin'ny fiainany manontolo mandritry ny fahavelomany ray manontolo fa nisa tena mampahery de ity eno tsara ny joro vavolombelona tamin'i Jesosy ny mpianany zao no fijorona vavolombelona natao ndreto mpianatry reto tamin'i Jesosy araka voalaza atao amin'ny liko 10:1 ary ny fitopololahy de niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na de ny demony aza de manaiky anay no ny anaranao tena resy lahatra ny fitopololahy reto mpianatry Jesosy fa na de ny demony aza de nanaiky azy reo no ny anaran' Jesosy hatram'izay mantsy sapandreto olony reto fa ny demonia ny fanaratsy de nanana ny hery ny ambony lavitra noho ny hery nanana ny olona ary zay sendra ny demonia sy sendra fanaratsy de mahita mamay mahita faitsana tokoa fa tateorina noho izy ireo nino a Jesosy noho izy ireo nandray an Jesosy noho izy ireo nanaraka an Jesosy noho izy ireo nandray tsara ny tenin Jesosy de tsy maty amy tantara zay no antony atoka azy ireo nijoro vavolombelona tamin'i Jesosy hoe tompoko na de ny demony aza de ny manaiky anay noho ny anaranao manaiky anay demonia noho ny anaranao de zao moa teny Jesosy avy eo tamin'izy ireo
liko toko fafolo andimy fa valambe folo fa siambe folo fa o jesosy taminy izao nahita ny satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra indro efa nomeko fa efana anitsaka miana rana sy maingoka sy andresy ny rehetra nanafavaly eo anareo ka tsy isy ampaninona anareo akory nazavainy jesosy hoe mikasika any am'fany aratsy efa nomeko anareo tokoa nge ny hery sy fahefana entina manitsaka ny maingo sy miana rana ary mandresy ny hery ananan'izy ireo e normal be raha ohatra ka nanaiky anareo mifany aratsy nanaiky anareo demonia satria nampiasainareo ny anarako zay anara misy fahefana anarana misy hery ary anarana tena tahora mifany aratsy any amy marika toko fahenina any elambe folo moa ka nidi fafity folo dia milaza ihany ko jesosy hoe famatara anaraka zay mino amoka demonia amin'ny anarako izy zany hoe rehefa mino a jesosy sy nandray an jesosy ianao rehefa manina jesosy ao anaty ianao mino zay lazainy baiboly ianao mino famarina tenin'andriamanitra ianao dia miaraka am'izay dia klasin'olona mino zany ianao de inona ny fiatraikany famatarany manaraka anao zay mino ianao mamoaka demonia amin'ny anaran' jesosy ry mpiany malalo ry avanao manomboka androany eke jesosy ho tomponao ho mpamonjy anao mino ianao fa ny fahefany jesosy ny heriny de efa nomenanao araky voasoratra io manomboka androany ihany ko ampiasao ny fahefana sy ny hery efa nomeny jesosy anao raiso amy fonao ara-piaro io loka toko fa folo andiny fafity amby folo io hoe indro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka ny maikoka sy ny mena rana ary andresy ny rehetra zay anana ny fahavalo apiaro io raha va misy fisehon-javatra fahafa ny fiainanao ohatra tsapanao hoe misy olana tsy evanao eo aminao de ampiasao ny fahefana zay efa nomeny jesosy teneny hoe amin'ny anaran' jesosy ny olana tahako zao miala eto amiko miala am'ty trano fonenako ity raha tsapanao fa marary anao de ampiasao ny fahefana zay efa nomeny jesosy amin'ny anaran' jesosy mandidy ny aretina zay mahazo ay ao miala zao de zao ihany raha misy zavatra hafa akoatran'izany mahazo anao de ampiasao ny fahefana zay efa nomeny jesosy laza hoe amin'ny anaran' jesosy miala ty zavatra anakiray ity amin'ny anaran' jesosy foanako ty zavatra anakiray ity tena tanterao amin'ny fo sy amy finoana izany fa ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ho hitanao ny fiasan'andriamanitra lehibe sy magaka ry mpiany malalo inona moa mahasamihafa aminareo inona mahasamihafa aminareo amiko mitovy isika samy olombelona samy efa nanota samy efa nanao tsy fanao tonatrean'andriamanitra ary ankehitriny de samy efa nanapa-kevitra fa jesosy no tompo jesosy no mpamonjy ary jesosy tsy mizatavan'olona hoe io efa pastera fa ity mbola olona tsotra na hoe io efa elabe no nanolo anao a fa ity mbola olona vaovao vao androany vao nanolo anao a tsia fa mitovy isika fahefana mitovy no nomena atsika ka raha mpiaritsika io fahefana io de ny fahefana amin'ny anaran' jesosy entina mandresy devoly de ho resy io mangataka anareo aho manomboka androany ampiaro zany tanterao nge zany ivavako anareo moa rehefa avy eo mba amindra fo andriamanitra ka ho togany aminao any aminareo ny herin'andriamanitra miasa ka matoka amy fahefana sy ny herin'i jesosy ho tafatoetra eo aminao ampiaro zany fa ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ho hitanao ny fiovany iantso a telefônina ianao ijory vavolombelany amin'ny zavatra lehibe sy magaga zay fa nataon'andriamanitra teo aminao ny dera ny aja ary ny voninahitra ny ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanay masina ivavaka atsika am'izao fotoana zao avy atrany dia apetrao ny fonao tananao fa anasitrana sy anafaka anao tompo apetrao ny fonao ihany koa ny tananao fa monjy anao afaka amin'ny orana izy fo ampiasaiko ny fahefana sy ny hery zay fa nomeny jesosy vavaka atsika tompoko ry andriamanitra tompony zao rehetra izao omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra fa ny teninao nambara teo dia teny mitondra fanasitranana mitondra fanafahana
mitondra famojeny ary mitondra fitahina. Misaotra anao ihany ko Andriamanitra fa miasa anao ankehitriny ka manamarina ny teny zay nambarako teo. Ko am'izao fotoa zao azy zay rehetra marary de amindreo fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy didiko ny aretina hiala amin'ny tenany olona zay marary. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona zay marary. Esorina fanentana anao vatatenana ary misy malemo ampandrina tsy tafatsangana ampandrina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana zany olo zany mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo olana ihany ko amin'ny anaran'i Jesosy esoriko foanako tsy misy ozana na fanaratsy afaka ny anao ny ataony amin'ny olona zany fa zay mangetaeta androany de vonjena amin'ny anaran'i Jesosy ho afana amin'ny olana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanirina le fanirina tsara ao anatin'ny olona ho ataonao tanteraka an'izany Andriamanitra tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatanterany zany. Misaotra Andriamanitra omena anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra Tompo, amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity ka dia resiko hoe fahasoavana lehibe ho any nafako nitondra zay afatra zay ary raiso ho fahasoavana ho anao ihany ko. Mandra-piona veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.